mbola tontolo ny baolina kitra izay ihany koa anisan'ny vovobola ihany koa amin'izao fotoana izao ny baolina kitra nivon'ny fihezama izay nanatanteraka ny topilalaovany tamin'ity androany ity. Ny lalao-pamarana ny fiadinan'ny amboara no tanterahana tany amin'ny fikanjan'ny Hikariantany tamin'izao atolakandro ny alahady izao ka fantatra fa ny ekipan'ny FVF ny Anosavakely no nibata ity amboara ity rehefa nandresy ny ekipan'ny VFC Ambohimanarina nandritra ny lalao famarana. Ny ekipan'ny FBN Soavaka ireto miakanjo mavo ireto no nibata ny amboaran'ny fihezama na ny fitaizana herin'ny zatovy malagasy sampana baolina kitra rehefa nandresy ny ekipan'ny VFC Ambohimanarina nandritra ny lalao famarana natao tany Karian io tolakandro io. Ny ekipan'ny VFC nefa nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny Rija vao nanomboka 10 minitra monja ny lalao. Ny aloha izay dia ny ekipan'ny FC Ravavala no nandrobaka ny amboarana Super Coupe taorian'ny fandresen'ny Telonoraina alohan'ny ekipan'ny FC Ravinala Androhibe. Ny ekipan'ny Berry Boys Acad Fotsy kosa no nibata ny larina fahatelo teo amin'ny fiadinan'ny amboara rehefa nanilika ny ekipan'ny FC Varatra tamin'ny 0-3. Tsy andrela fa ny roapolo leo avy izao dia efa hanomboka indray ny fiadiana tompon-daka eo anivon'ny fihezama izay raha ny filazan'ny Tony Ratsimandresy izay filohan'ny sampana baolina kitra. Vita tokoa ny dingana voalohany lalao Savaranando ny fikarakarana amin'ny 20 juillet zao dia hanomboka ny championnat fihezama. Taoriana nandraisana fitantanana inona ny tena hoe tanjona tiana apetraka? Tanjona tiana apetraka ampiakatra ambony dia ambony ny baolina kitra eto Antananarivo sy eto Madagasikara. Ny eo anivon'ny fihezama moa zany no ahafahana mitondra an'izay eo aminay. Inona ny zavatra atao zany hoe mba ahafahana mahatonga amin'izay tanjona? Voalohany indrindra atsoatsy hisokatra ny école de foot eo amin'ny fihezama. Manaraka azy ny fikarakarana ny tanora rehetrarehetra mandray anjara ao. Tamin'ny ankapobeny dia mendrika ny fikarakarana ny mpitantana ny fihezama sampana baolina kitra, ino nefa dia hitoetrany izay famendrehana izay.